enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Andriamanitra ty anay io mbola misotro anao zay ny amin'ny fotoana izay omenao anain'io, misotro anay koa izay manome tombotsoa anay lehibe dia ny teninao mangataka aminao mba hanafana ny foana isy anaitra izay rehetra mbola matory efa tombotra koa ny andro ka mangataka ny amoaza anao anay amin'ny torimaso lalina izay tonaona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mihoatra noho ny tantara anankiray. Alao saraintsaina ny zava-miseho hoe Jesosy anjery ny vahoaka ny joro mba hiaino azy, mampianatra, mpisorona, tantsaha, tanora, na antitra, mpivarotra sy mpanao asa tanana samy tonga miaino an'ilay raha-mpitanora malaza. Rehefa mibosesika niditra ny vahoaka dia niondrana tsabokely Jesosy ary niangavy ny mpiana niondrana tsabokely hiala amin'ny amoron-dranomasina mba ahafahany miresaka bebe kokoa amin'ny vahoaka. Rehefa nampianatra Jesosy dia naka lesona avy tamin'ireo fisehoany zavatra mahazatra ny mpiaino azy izy. Fa hita teny amin'ny lemaka sy avoana manodidina ny lehilahy anankiray izay namafy voteny teny amin'ny sahany. Fantatry ny rehetra ny mahazava-dehibe ny voalatsaka amin'ny tany lonaka mba hitsimoka sy hamoaka, nefa tsy ny rehetra nanatrika an'izany no nahafantatra fa ny tenin'i Jesosy dia karazana voa izay nambolena tamin'ny tany samihafa izay tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana tamin'ny io andro io ny mpianatra dia nanontany an'i Jesosy nitady ahazo ny tantara iny. Hoy izy hoe fa rehefa irery izy dia nanontany azy ny amin'ilay fanoharana amin'ireo izay nanodidina azy amin'ny 12 Hoy izy taminy ianareo no navela halala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana, mba mijery izy fa tsy mahita, ary mandray izy fa tsy mahazo fandrao hibebaka izy ka avela ny elony. Ohatran'ny hoe hafahafa ireo tenin'ireo raha vao jerena, kanefa rehefa jerena akaiky dia hita fa nanonona ny bokin'i Isaia Jesosy. Ireo tenin'ireo dia hita amin'ny Isaia 9:7 sy 10 dia manaraka avy hatrany ny antson'i Isaia ho amin'ilay fanompony ara-paminaniana. Nampitanjana ny Isaia Andriamanitra fa handany hafatra omeny azy ny olona. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany fihetsika izany fa nampiseho ny zava-misy mampalahelo amin'izay ho avy. Dia nomana ny Isaia ho amin'ilay asa sarotra teo anoloan'Andriamanitra. Toy izany koa no hazavain'i Jesosy tamin'ny mpianany, fa tsy ho raisina tsara foana ny teniny sy ny fampianarany. Nandre fanoharana ny vahoaka saingy tsy hitan'ny akamaroan'ny olona ny tena dikan'izany. Amin'izao andro izao Andriamanitra dia manasa antsika ihany koa ao anatin'ny faribolana anatiny mba hamoahany teniny eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mamaky andinin-teny anankiray isika dia tokony hikatsaka ny ahazo ny hevitry ny teny sy ny fampiarana ny teny. Ary rehefa azontsika ny dikan'ny andinin-teny dia tokony hivavaka ny fanahy masina isika mba ahafahantsika miaina ny fitsipika ao anatiny amin'ny fisaintsainana amin'ny mpitandremana ny hevitry ny teny dia manokatra ny saintsika ho amin'ny fitaoman'Andriamanitra isika. Amin'izany fomba izany dia
tsy ho very eo am-potsika ny voa amin'ny fisaintsainana ny soratra masina sy ny fitadiavana ny fitarian'Andriamanitra ny voan'ny tenin'Andriamanitra dia afaka mamaka sy mamoa ao anatsika. Ny fanoharan'i Jesosy dia hanova tokoa ny olona rehetra izay mandray sy mankamamy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Avakisika. I Andriamanitra tianay ho mbola velom-pisaoranao zahiny amin'izany teninao izany. Misaotra ray o izay manome sy mampiseho sary an-tsaina ihany koa ny tianao dia ny hitsimohan'ny teninao am-ponay. Ampianaro izahay ahatsapa ihany koa ny alalany izany teninao izany ka ho mpiara miombinantoka aminao tokoa ny anao izay sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.